amin'ny andro fafito sady farantsika ary mpiainy malala isany zay niarahantsika teto amin'ity vata fiainona tya enina am'zato teboka hevitra isaorantsika Andriamanitra satria nanana tombontsoa be dehibe tsika nafahantsika nandray lesona ampahany any ny amin'ny hoe tsy ambarately ny fahombiazana mety be dehibe ny hitanao mety be dehibe ny efa heninao fa no ilay fotoana zay ananatsika dia teboka fito no efa resaka enitsika fa androantsika zany dia mitina an'ireo eninareo ary jery teboka iray tsotra sady foy ampitinantsika ny zavatra rehetra hoe inona zany lay teboka fito izay mitondra antsika ao amin'izany fahombiazana izany mitondra antsika ao amin'izany tena fahombiazana kristianina marina izany andaontsika hivavaka Andriamanitra tonga amin'ny fotoana zay enona indray ny teninao zahay tonga amin'ny fotoana zay ahafahanay manakatra ny sitraponao indray zahay tonga amin'ny fotoana zay iresahanao aminay indray zahay tompo sokafo ny masonay sokafo ny sainay sokafo ny fonay mba ahafahanay mahita ahafahanay miaino ahafahanay mamantatra ary ahafahanay mandray izany teninao zany tonona vavako ny aminaran'i Jesosy amen tsy ambaratelo ny fahombiazana araka ny lazaiko teo dia andao fitintsika daholo ny zavatra rehetra zay voalaza izay zany no amarantsika anazy androany tombontsoa ho an'izay efa nanaraka teto zany ny fanatitranterana sy ny fanamafisana ny efa voalaza fa ho antsika kosa raha atao hoe verina hoe no ny antony maro samihafa ka androantsika vo tafahoana amin'izao fianonany ten'Andriamanitra izao dia efa mba nahenony ampahany amin'ireo fampitinana ny teny zay norenetsika tao anatin'ny fito andro ny tsy ambaratelo ny fahombiazana io zany lay lohevitra zay noresantsika ary averiko foana fa tsy misy olona tsy te ahomby zany fa niza na iza miatrika fiainana na inona fiainana trehany amin'ny lafiny zavatra isan-karazany dia ny tanjona dia zao mahomby averiko ary amafisiko fa tsy misy olona nateraka tsy ahomby zany amin'ny fiainana ary tsy misy olona nateraka ahomby zany amin'ny fiainana fa izao ny fahombiazana dia miankina amin'ny hoe ny raisitsika ve ny tenin'Andriamanitra ny ainatsika ve ny tenin'Andriamanitra nampiaritsika ve ny tenin'Andriamanitra ary tao anaty fito andro tsika dia nahitandreo teboka reo zay nalaina avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany zany no raisitsika androany ireo zany no renesitsika androany tamin'ny voalohany tsika dia nahita hoe ny tsy ambaratelo ny fahombiazana dia ny fahaiza-miaino mila miaino tsara tsika mila manongila tsofina tsara tsika raha te hanana izany fahombiazana zany tsy ambaratelo voalohany dia ny fahaiza-miaino andeo vakitsika averina vakina fotsiny zany izy le voalaza ny oabolana toko fa efatra andininy faharoapolo oabolana toko fa efatra andininy faharoapolo dia zao no voalazan'io ten'Andriamanitra io vakitsika minaran'i Jesosy manao hoe anaka tandremo ny teniko atongolany ny tsofinao ian'ny filazako zay zany lay tsy ambaratelo voalohany ny fahombiazana dia zao miaino manongila tsofina na ny ampianarana ianao na ny ampiasana ianao na ny fiarahamonina ianao na ny ampiangonana ianao naiza ny misy ianao te aovy ve ianao atongolany ny tsofinao miaino tsara ary zay eny dia ampiaro faharoa inona no tsy ambaratelo faharoa izay hitantsika mba ananana zany fahombiazana zany dia ny faharoa dia zao hoe ny fanaovana an'Andriamanitra ho loha laharana dia hitantsika ao amin'ny Mateo toko fa enina andiny fahatelo amby telopolo Mateo toko fa enina andininy fahatelo amby telopolo famerenana ho aly resantsika famerenana zany le resantsika Mateo toko fa enina andininy fahatelo amby telopolo dia zao no voalazan'io ten'Andriamanitra io vakitsika manao hoe anao izy fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anao izany rehetra zany fahombiazana amin'ny zavatra rehetra tao dia sady ampian'Andriamanitra ianao no mbola ho anao koa le fahombiazana raha ohatra ka mikatsaka izany fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana zany tsika raha ohatra ka mivavaka atsika mandinika ny ten'Andriamanitra atsika ary makatoy izany ten'Andriamanitra izany zay leo manao loha laharana
an'Andriamanitra sy ny fahamarinana, manao lohalarana an'Andriamanitra sy ny fanjakana, manao lohalarana an'Andriamanitra sy ny sitrapony. Izay ny tsy ambaratelo faharoa. Ny voalohany averiko indray ny fahaizamiaino, ny faharoa fanaovan'Andriamanitra ho lohalarana raha tiantsika ny anana fahombiazana, ary fahatelo dia mila manavao ny fomba fisainana atsika. Ny saina dia anisan'ny miantoka izany fahombiazana zany. Mila manana toe-tsainy fahombiazana atsika raha lasaina bavy malalisana, raha tia omby. Fa tsy toe-tsaina mora manipy gant izy ny fitenenana. Toe-tsaina mora miabandona izy tsika angamba azotsika zany zavatra zany. Toe-tsaina fahakiviana vao tsy manomboka akory ny asa dia efa kivy ianao. Fa io toe-tsaina io dia tsy ambaratelo ny fahombiazana raha manana toe-tsaina mahery tsika. Ary andao ny jerentsika ilay voalaza ny Efesana toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo. Efesana toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo dia zao no voalaza ny ten'Andriamanitra io. Efesana toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo dia hoe fa mba ho avoazina kosa ianareo ho amin'ny fanahin'ny fisainanareo. Tia hanavao antsika Andriamanitra. Tia hanavao le fisainana mora kivy. Tia hanavao le fisainana tsy tia fahombiazana. Tia hanavao le fisainana manaonao zavatra fahatany Andriamanitra. Ekeo zany. Ekeo zany fanavaozana ataon'Andriamanitra izany. Aoka antsika hanana fisainana mahery. Aoka antsika hanana fisainan'ny mpandresy, fisainan'ny fahombiazana. Ka ho kristianina, lehilahy sy vehivavy izay hanana izany fahombiazana zany. Ny fahaefatra hitantsika dia zao hoe raha tiantsika ny hanana fahombiazana dia zao tena mila mandinika tsara atsika. Mandinika tsara, misaina tsara ary mandamina izany zavatra nodiniana zany. Satria araka ny voalaza ny ohabolana toko faharoapolo andiny fahavalo folo, ohabolana toko faharoapolo andiny fahavalo folo dia zao no voalaza ny ten'Andriamanitra io. Efa hitantsika fa zay le tena hoe fampitinana lizy dia famerenana fotsiny izay ataontsika eto. Ohabolana toko faharoapolo andiny fahavalo folo dia zao no voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe ny hevitra rehetra dia orin'ny fisainana ary ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady. Tsy maintsy maresy ianao hoe tsy maintsy mahomby ianao amin'ny ady ataonao. Ary raha ohatra ka misaina tsara, mieritreritra tsara, mandinika tsara amin'ny zavatra tenenina, amin'ny zavatra atao, amin'ny fomba fanaovana azy sy sisa rehetra dia tsy maintsy ho azonao zany fahombiazana zany. Farao zany ten'Andriamanitra zany. Ekeo zany ten'Andriamanitra zany. Raha fitiantsika indray ny tsy ambaratelo fahombiazana manaraka. Ny voalohany zany dia hoe fahaizamiaino, ny faharoa fanaovana Andriamanitra ho lohalaharana amin'ny zavatra rehetra, ny fahatelo mila fanavaozana ny saintsika, mila vaozina io saina manana fisainana mahery tsika. Ny fahaefatra mila mandinika tsara tsika, ary rehefa mandinika dia misaina dia mametrapetraka, mandamina tsara. Ary fahadimy dia inona? Ny fahadimy dia zao hoe mila miankina sy manankina ny tenantsika sy ny zavatra rehetra ataontsika amin'Andriamanitra atsika. Dia ilay natantsika andala tenitelo hoe ankino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho ny lalanao azafady dia ho tanteraka zany. Ankino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary zany. Ankino amin'ny Jehovah ny olanao dia ho vonjeny ianao, hanafaka anao izy. Ny tsy ambaratelo fahombiazana teo amin'ny andro fahadimy hitantsika zany dia zay hoe mila miankina sy manankina ny tenantsika sy ny zavatra rehetra ataontsika amin'Andriamanitra atsika. Dia mino ianao, mahazo ianao antoka fanana ny tena fahombiazana marina ianao raha ohatra ka inonao zany ten'Andriamanitra zany. Raha ohatra ka tanterahantsika zany ten'Andriamanitra zany. Raha ohatra ka iainantsika zany ten'Andriamanitra zany ka tena hiankina feno amin'ny Andriamanitra atsika. Ary omalytsika tamin'ny andro fahenina dia nahita ny teboka anankiray hoe ny tsy ambaratelo ny fahombiazana ihany koa dia zao mila miala amin'ny tahotra atsika. Satria ny tahotra no fahavalo voalohany indrindra ho an'izany fahombiazana zany. Rehefa mitentsika hoe matahotra dia dika zany tsy mino hoe tsy manana finoantsika. Dia azo resana zany na azo fitinina ihany koa na atao mitovy hevitra amin'izany hoe ny tsy ambaratelo fahenina zany dia zao ny finoana. Ny finoana. Satria hitantsika atao anatin'ilay tantara fa rehefa teny tamin'ireo mpianatra ireo dia zao satria natahotra an'ilay onjanjano dia hozy izy hoe zao matokia izao ihany aza matahotra. Ny matokia dia miteny hoe zao aza misalasala nareo. Izao ihany dia miteny hoe Jesosy ange Andriamanitra ange ary ny faefatra hoe aza matahotra dia hoe manana finoana. Aza matahotra. Fa Andriamanitra dia afaka manome fahombiazana amin'ny lafin-javatra rehetra. Na lafin-javatra tsara io, na lafin-javatra ratsy io raha ataontsika hoe ratsy ny olana izay hisedranantsika ihany koa nefa zany dia zao tsy maintsy manome vahaolana Andriamanitra ary mitondra antsika ao amin'ny fahombiazana izy raha ohatra tsika ka miala amin'izany tahotra zany. Raha ohatra tsika ka miala amin'izany tsy finoana izany
dia anana fahombiazantsika satria Jesosy no miteny hoe matokia izao ihany aza matahotra. Izay no teboka ina zitatsika raha fitinina averiko indray mandeha zany ny voalohany dia zao hoe raha tiatsika ny anana fahombiazana dia mila fahaizana miaino. Raha tiatsika nana fahombiazana dia mila manao n'Andriamanitra ho loha laharantsika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Raha tiatsika nana fahombiazana dia mila manavao ny fomba fisainantsika ary manaiky ho avozin'Andriamanitra ny fomba fisainantsika mba nanantsika ny fisaina ny fahombiazana. Ny fahaefatra, raha tiatsika ny aomby dia mila mandinika tsara tsika, rehefa mandinika tsara dia misaina tsara, aoriana ny fisainana dia mandamina hoe ahoana ny fomba anaterahana an'ity zavatra ty mba nanantsika fahombiazana. Ny fahadimy dia zao, raha te aombitsika dia tsy tokony atoko tena fa mila miankina sy manankina ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra. Mila fisainana manetry tena zany, mila fisainana feno fandinihan-tena zany mba hatonga atsika tsy handerery sy seho ahainy zavatra rehetra hatonga atsika fahombiazana fa tsy zava-tsy Andriamanitra rery ihany ny fahombiazana. Ary ny fahena dia zao hoe mila miala mitahotra tsika raha ohatra tiatsika ny aomby, mila matoky an'Andriamanitra tsika, izy no miteny aza matahotra. Elana zany tahotra zany satria io no fahavalon'ny inona moa, fahavalon'ny tsy fahombiazana ao izy tsika ka tokony anana finoana tsika mba ahafahantsika miarika izana fahombiazana zany. Androany amin'ny andro fahafito dia andala-teny anankiray no amaranantsika anazy. Ny tsy ambaratelo fahafito zany dia izay voalaza ao amin'ny Jakoba toko voalohany andininy fahefatra. Jakoba toko voalohany andininy fahefatra dia ahoana no voalazan'io ten'Andriamanitra io. Jakoba toko voalohany andininy fahefatra dia hozy ny ten'Andriamanitra manao hoe aoka ny faharetana isy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsisy tsy ampy na inona na inona. Tanareo tsisy tsy ampy na inona na inona, dika zany ange hoe na inona na inona fa amin'ny fiainanao dia ampy foana e. Manana olana ara-bola ve ianao? Ampy zany e. Rehefa manana fahombiazana ianao, manana olana ara-pitiavana ve ianao, hitanao ny vahaolana omen'Andriamanitra anao e. Manana olana arakasa ve ianao, ataon'Andriamanitra tsy ataon'Andriamanitra tsy ampy zany vahaolana omeny fahombiazana ianao. Manana olana ara-pitadiavana ve ianao, jerevo tsara vaky tena averikotsika ka tsisy tsy ampy na inona na inona. Ny olona mahomby dia zany, izay zavatra rehetra omen'Andriamanitra azy dia zavatra ampy, feno fahombiazana. Fa tsy ambaratelo dia ty ary aoka anana faharetana isy asa tanteraka. Ry havana, raha tiatsika ny aomby dia mila manana faharetantsika. Zava-dehibe zany faharetana zany rehefa miatrika teo zavatra. Satria averiko indray mandeha indray, tsy misy zavatra atrehanao zany ka mandeha moramora, na fianarana io, na asa io, ninninona zany resahanao, tsy misy zavatra azo moramora zany ary tsy misy tanteraka moramora zany fa tsy maintsy misy olana sy fizatrana eny an-tenaterana ihany. Fa raha tiatsika ny aomby dia mila miaina amin'izany ten'Andriamanitra zany aoka anana faharetantsika ka miasa foana, atrehana foana, atao foana lizy. Ary mahafinaritra ny teny fikasana izay voalazan'ny ten'Andriamanitra ne ho antsika kristiana hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ny faharetana ry havana dia mitondra fahombiazana, ary ny faharetan'ny kristiana ihany koa raha alafintsika ty amin'ny lafiny anankiray resantsika teo dia zao mitondra antsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay zany. Ka raha fitinina zany androany dia zao tianao ve ny aomby? Manana faharetana, fanana fahombiazana anao. Na inona sedra, na inona zavatra misy dia zao manana faharetana ary miasa izy. Faharetana amin'ny asa, miasa tsy mipetraka mihitsy, tsy miabandona mihitsy fa miasa foana. Eto am-pamaranana dia te hamitina indray mandeha ireo teboka fito mba ahafahantsika misaintsaina ny amin'izay fotoana ny rahantsika zay, ary mba ho lehilahy sy vehivavy anana fahombiazana eny antsika aoriana n'ity fandarana ity, ary andraisantsika ireo teboka fito izay tsy ambaratena fahombiazana ka ananantsika fiainana tena mahomby miaraka amin'Andriamanitra. Ireto avy ilay lakile voalohany dia zao hoe mila maimeno tsika, maimeno ampiasaina tsara ny tsofina mba hanana fahombiazana. Faharoa dia zao mila manao n'Andriamanitra ho lohalarana Andriamanitra izy no fototra, izy no fiandohany ivo ary fiafarahan'ny fahombiazana. Raha tiatsika ny aomby dia zao mila manavao ny fomba fisainantsika, toe-tsaina mahomby, toe-tsaina fahombiazana zany tokony ananantsika zany. Ilay toe-tsaina marefo zany mila tanjahana zany toe-tsaina zany. Raha tiatsika ny aomby faefatra dia zao mila mandinika tsara tsika, dinihana daholo ny zavatra atao rehetra. Araka ilay lazaiko tamin'izany fotoana zany ohatra ny diatana
diniana ny lasa de jerevana no avy de rehefa diniana de saintsaina tsara fa inona ny natonga anatsinao inona ny antony de rehefa vita zay de alamina le izy mba nanana fahombiazana indray ny fahadimy de na ihany koa ny tsy ambarateny fahombiazana tsy matoko tena mila fanetretena ka izao ny zavatra rehetra tao ny tena ihany koa de mila miankina feno amin'Andriamanitra raha tiatsika nanana zana fahombiazana zany ny fahaenina de hitantsika hoe mila miala mitahotra tsika aza misalasala tsy manana fisalasalana zany mila manana finoana raha tiatsika ny anana fahombiazana ary androany tamin'ity famarana ity de zao hoe mila manana faharetantsika ary miasa raha tiatsika ny anana zany fahombiazana izany tsy hoe miaino fotsiny tsy hoe manao n'Andriamanitra loalarina fotsiny tsy hoe manavao ny fisainana fotsiny tsy hoe madinika tsara fotsiny tsy hoe miankina sy miankina zatratra amin'Andriamanitra tsy hoe miala mitahotra fotsiny fa zao mila manana faharetana satria ny zavatra rehetra de tsy azo raha tsy amin'ny faharetana tompony atantsika tsirairay avy ka hitondra tombontsoa atsika mba hatonga atsika ho lehilahy sy vehivavy ahomby amin'ny fiainana ane ary le fahombiazana tena izy de ny fahombiazana kristianina ny fitoandro zay ny rahantsika teto ny tompo hitantsika tsirairay avy amen dao tsika hiaraka hivavaka marina zao fotoana zao Andriamanitra raha eo tena misaotra anao zahay ary makasitraka feno satria tsy tianao hoe tsy ahomby ny zanakao saotra satria tao anatin'ny fitoandro de nomenao taridarana izay mba hahafahanay mandinika sy misaintsaina ary manapa-kevitra mba hahatonga nainana zany fahombiazana zany ka ankehitriny ary de mangataka aminao zahay omeo fo mahay mandray izahay ameo saina mahay mandinika izay ameo sofina mahay miaino izahay mba hahafahanay nandray ny aino ary mandinika izany teninao rehetra zany ka hahatonga anay anana fahombiazana anana fanapa-kevitra ao amin'izany fahatsarana izany de zany mivavaka izany no tonona saingatara miaraka amin'ny famelan-keliko ny amin'anaran'i Jesosy amen